azo toerana ataontsika rehetra tokoka. Alleluia. Iarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity foibe Jesosy mamonjy maneran-tany ity. Iarabantsika ihany keo tonga amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Volana Desambritsika verimberina foana tao anatin'ny herinandro, fa ny volana Desambra dia anisany atao hoe volana famerenana. Zany hoe misy efa zavatra efa noresana tany amin'ny fiandohan'ny taona ny volana janvier na janoary. Rehefa tonga ny volana Desambra dia tena ilaina ny atao hoe manao famerenana. Na dia Andriamanitra aza ao anatin'ny Baiboly dia tsy diso mihitsy raha nametraka ny bokyny Toriteny boky faefatra izay nosoratan'i Mosesy na natao hoe famerenana teny. Bokyny Toriteny nisy teny efa nataon'Andriamanitra tany amin'ny fiandohana tamin'ny bokyny Genesisy, dia nilaina namerenana an'izany aty amin'ny boky fahadimy nosoratany Mosesy. Paoly dia miteny amin'ny bokin'ny Filipianina toko 3:1 tsy mampaninao izy manao teny miverina aminareo satria fantatro fa mahasoa mahatsara anareo zany. Ny volana Desambra ihany koa na ao anatin'ny herinandro toy izao, ity ny atao hoe herinandro izay nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany tamintsika olombelona. Herinandro ny faneho-pitiavana, herinandro ny fankasitrana, satria rapitso 5 Desambra tsika kalaza ny nahaterahany mpamonjy ny fahatongavany nonofo. Izany dia midika ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana, herinandro nanehoan'Andriamanitra ny fitiavana, herinandro ny fahitapitia eo mason'Andriamanitra. Ao anatin'izany fahitapitia izany azon'Andriamanitra tao manasitrana ny aretinao, azon'Andriamanitra tao ny mamany olonanao, azon'Andriamanitra tao no manome fiainana anao, azon'Andriamanitra tao no manome fiadanana anao. Paoly dia miteny amin'ny bokin'ny Hebreo 13:15 Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Bokin'ny Nomeri 13:7 Andriamanitra tsy olombelona kandaingy na zanak'olona kanenina, fa zay n'olona zay ny vavany dia efainy sy ho tanterahana. Herinandro ny fahitapitia. Iresaka ao amin'ity maraina ity mahakasika ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Teboka anankiray ihany satria mandeha be ny orantsika eto. Mahakasika natao hoe fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ny herinandro ny fahitapitia dia ho resako eto ny hoe ny porofo ny fitiavan'Andriamanitra. Aleluia fiazana azafady aloha. Horaisitsika amin'ny Baiboly manomboka amin'ny testamenta taloha hatraty amin'ny testamenta vaovao angamba zavatra vitsivitsy ihany voaraintsika dia tapitra ny ora na zany na tsy zany mba nevahana kosa ny tenin'Andriamanitra. Tsika fa tsy hoe iteny an'izany dia hoe ataoko 20 minitra tsy ataoko 20 minitra kosa aloha androany aloha mba hitoriteny tsara amin'ity maraina ity. Alleluia. Ny porofo ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ny herinandro ny fahitapitia, fahitana sitraka avy amin'Andriamanitra dia horaisitsika zany loha hevitra zany sera sy frera. Reto andiny soratra masina anankiefatra reto no ovakitsika. Jeremia 1:3 Jaona 1:3
filazantsarany Jaona toko fahatelo andininy enina amby folo ary filazantsarany Jaona telo amby folo andininy voalohany. Ovakina ireo andiny soratra masina anaky efatra ireo. Jeremia raika amby telopolo andininy fahatelo. Amin'ny agnaran'i Jesosy fony taloha no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe eny fitiavana mandrakizay no mitiavaka anao noho izany tamin'ny faminy rampo no nitariako anao. Jaona voalohany toko fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Amin'ny agnaran'i Jesosy indray manahoana ny fitiavana nasehon'ireo antsika dia niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Sady izany tokoa isika noho izany tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy. Alleluia. Filazantsarany Jaona telo amby folo andininy voalohany dia mamarana antsika Jaona toko fahatelo andininy enina amby folo. Filazantsarany Jaona telo amby folo amin'ny andininy voalohany amin'ny agnaran'i Jesosy. Taloha niandro firavoravoana ny Pasika satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray. Rehefa tiany azy izy amin'izao tontolo izao izy dia tiany azy hatramin'ny farany. Farany Jaona telo andininy enina amby folo. Filazantsarany Jaona toko fahatelo andininy enina amby folo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany natokana fa tsy very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Alleluia. Ianakitsika amin'ity maraina ity ny makasika ny atao hoe ny porofo ny fitiavan'Andriamanitra. Ireo andininy anakefatra zay novakina tamintsika dia miresaka manokana ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary izany fitiavan'Andriamanitra zany no mahatonga antsika ankalaza ny fotoana lehibe rapitso zay anaovantsika ny répétition générale androany nandanitsika ora fotoana misimisy. Ao amin'ny Baiboly dia miresaka tokoa ny amin'ny atao hoe porofo ny fitiavan'Andriamanitra. Misy zavatra anaky efatra ambin'ny folo reto zay hoezako fitininy. Izay aloha no mety voavaky androany fa raha ny Baiboly jerena betsaka ny porofo ny fitiavan'Andriamanitra zay naseho an'Andriamanitra tamintsika olombelona. Efatra ambin'ny folo ny raisika amin'ity maraina ity ary dia manasa anao ampitiavanao mba naraka tsara ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Porofo ny fitiavan'Andriamanitra voalohany. Vakitsika ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Ny fitiavan'Andriamanitra dia noporofoiny tamin'ny nanangana ny asy ianao ho zanany lahy sy ho zanany vavy. Ny fitiavan'Andriamanitra dia niporofony tamin'ny nananganana antsika ho zanany. Alleluia. Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany dia miteny ny Baiboly manao hoe indray manahoana ny fitiavana naseho an'ireo antsika dia niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Zany dia fitiavan'Andriamanitra nananganany ao, nananganany anao zanany lahy, zanany vavy dia fitiavan'Andriamanitra izany. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fito amby folo valo amby folo. Jaona toko voalohany andininy roa ambin'ny folo. Salamo faharoa andininy fahafito. Po dia miteny amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina amin'ny andininy fito amby folo valo amby folo. Andininy valo amby folo dia resan'ny Paoly manao hoe ianareo kosa zanany lahy sy zanany vavy. Jehovah miteny amin'io
zanako lansy io zanako vavy ianareo hoy Jehovah tsy to Jona toko voalohany 2:20 zay rehetra nandray azy dia nomeny hely ho tonga zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra Salamo 2:7 laza zava-potendra ho Jehovah zanaka ianao zano miteraka anao androany zany dia fitiavan'Andriamanitra riavana taloha tokoa dia zanaky ny defolontsika zay nitenenan Jesosy eo amin'ny Jona toko 4:4 tamin'ny fariseo manao hoe ianareo dia zanaky ny defoly zanaky ny rainareo ianareo dia izay tiany ampanaovina anareo no ataonareo zanaky ny defolontsika taloha fa noho ny fitiavan'Andriamanitra anao noho ny fitiavan'Andriamanitra dia noporofon'Andriamanitra tamin'ny nananganana antsika ho zanany na dia tsy medika azy tsika tsy nijery tsy famendrentsika Andriamanitra fa nosasany tamin'ny rany zanakontsika natsanga no zana laso zanany vavy fitiavan'Andriamanitra izany Paul dia miteny Romanina 7:7 raha zanantsika izy dia mpandovan'Andriamanitra sady mpiray lova amin'ny Kristy mpandovan'Andriamanitra fajereo any ny tombontsoanao rehefa natsanganao zanaka ianao dia lazain'ny Baiboly manao hoe natao mpandova sy mpiray lova amin'ny Kristy ianao Isaia 2:1 ny zanako Andriamanitra miteny ny zanako ny asan-tanako avelao adidiko rery ihany nataon'Andriamanitra ho adidiny ianao satria zanany ianao adidiny ianao karakarainy ianao asoaviny ianao omeny zay rehetra ilainao rehetra adidiny ianao Isaia 7:7 isaky ny raim-pimaso no andemako azy fa ndra misy manimba azy na andro na alina dia ho Andriamanitra manara-maso azy aho arovany ianao isaky ny raim-pimaso dia tena miaranao misy Andriamanitra satria zanany ianao alleluia Jeremia 7:1 manana hevitra heverina anareo aho Jehovah hevitra tsy tondra losa fa fiadanana anome anareo farany misy fanantenana heverin'Andriamanitra ny fiainanao rehetra satria zanany ianao Galatia 5:4 rehefa tonga tokoa ny fotoanandro Paul dia ny ran'Andriamanitra satria zanakitsika dia ny ran'Andriamanitra ao anatsika ny fanany zanaka antsoina hoe abaray ao nomen'Andriamanitra anao ny fanahy masina satria zanany ianao ny rano ao anatinao ny fanahy masina halleluja Jona 7:4 o Jesosy raha eo tiako any amiko amin'izay toerako ireo zay nanomenao aho mba hita ny voninahitro izy satria efa tia ianao hatramin'ny fanorenana zao tontolo zao tiako any amiko ireo zay nomenao aho zanak'Andriamanitra tiany Jesosy ho any aminy tiany Jesosy ho any amin'ny fanjakany halleluja Jona 4:1 o Jesosy ao an-trano raiko misy lapambaro raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho andeha hanamboatra fitoerana ao anareo ho avy ndray ikandray anareo any amin'izay misy no isanareo zanak'Andriamanitra natao andova ny fanjakan'Andriamanitra fantaro fa tombontsoa lehibe zany hoe zanak'Andriamanitra zany mba fantatrao ve zany tombontsoa anananao zany ny fitiavan'Andriamanitra natonga anao amin'izany noho izany fotoanandroany jereny ho soanao jereny anjara voatendren'Andriamanitra ho anao amazanaka anao zay mahatonga amin'ny tena aminao manao hoe azo tanina naretinao azo fana ny olanao azo atsanganao zanak'Andriamanitra anao androany satria herinandro ny fahita-pitia eo mason'Andriamanitra profo ny fitiavan'Andriamanitra Jeremia 3:3 novakina teo hoe
fitiavana mandrak'izay hoy Andriamanitra ny tiavako anao zany nampaharetako ny famindram-poko ho anao. Porofo ny fitiavan'Andriamanitra faharoa dia ny fanomezan'Andriamanitra anao io famindram-po manokana. Herinandro zay, herinandro mahery zay dia mandray voavoaratsy anao maty ny ianona ho ny maty, ianona olona mpanankarembe ho ny maty, ianona ho ny malaza be teto Antananarivo ho ny maty, dia maty koa ianona, dia maty koa ianona. Fa ianao noho ny fitiavan'Andriamanitra anao manokana dia nomena famindram-po ianao. Fitiavana mandrak'izay dia nampaharetany ho anao ny famindram-pony. Zay mbola mahatonga anao mandray toriteny amin'ny alady maraina ity. Halleluja! Betsaka neny ny olona tradoza teny an-dalana tana faritra avaratra iny zao vao nisy resaka hoe nandeha mafy be le 4x4 tonga dia nivadibadika 10 tonga dia sur place maty. Fa ianao avy ny voyage ianao fa niaranao Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra anao, nisy famindram-po niaraka taminao, na nivoaka anao na niditra anao dia niaraka taminao ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsarovy izany androany, izany fitiavan'Andriamanitra anao zay tonga eto akoron-drano io androany, nomeny famindram-po ianao. Porofo ny fitiavan'Andriamanitra anao ihany koa dia nivonjeny ianao. Alleluia! Nafany ianao, navotany ianao, araha sendra misy zavatra mahatera anao dia maratona anao Andriamanitra ka mamano problema anao rehetra. Salamo 1:10, Salamo 1:10, andiny 4:4, 5:10, 6:10. Amin'ny agnaran'i Jesosy, satria izaho no niraketany fitiavany dia monjy azy aho, anandratra azo any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia mahaly azy aho, hoeo aminy aho raha ory izy, amonjy isan'ny voninahitra azy aho, ho fokisako fahelafelo izy ary asehoko azy ny famonjiko. Manandany zany fitiavan'Andriamanitra, porofo ny fitiavana, miantso anao dia mamaly izy, ho avy izy anome voninahitra anao. Halleluja! Raha ory anao dia nakaiky anao izy, ho fokisany fahelafelo anao. Hoy aho hoe ho fokisany fahelafelo anao. Aza mangataka ny faty mihitsy, tsofo ranony andronao mba ho tahin'Andriamanitra anao, mba ho elavelona anao, mba ho elavelona anao, ho aseho an'Andriamanitra anao ny famonjeny. Goavana zany zany fitiavan'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 4:7, Jaona voalohany toko 4:7, porofo ny fitiavan'Andriamanitra fahefatra. Amin'ny agnaran'i Jesosy, izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanalahy tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Zay ny porofo. Tonga Andriamanitra naniraka ny zanany nasehony ny fitiavana dia tamin'ny nitondrana antsika ho amin'ny fahavelomana tanteraka. Efesiana toko 4:2 Paul dia miteny manao hoe efa novelominy ianareo zay maty ny fahatosoanareo. Jaona toko 5:5 ho avy ny andro Jesosy tonga ankehitriny zay andrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Tian'Andriamanitra ho velominy ianao, tian'Andriamanitra ho velomina ny fononao, tian'Andriamanitra ho velomina zay rehetra maty ana aminao any androany. Misy naira tsy miasa tsara, misy fitaova tsy miasa tsara na amin'ny tenanao any.
porofony fitiavan'Andriamanitra famelomany maty rehetra. Ao ataon'Andriamanitra aminao anay izany androany. Dia raina ny tompo. Tamina larobia dia nisy vehivavy anankiray elatsiny tsy tononiko ny anaran'ny lalahy mpanaty rakitra tonga tao an-trano. Ity vehivavy ity rehefa ataony resaka dia hoy za mantsana azy hoe misy namosavy ianao tsy sady hevitra fa mosavy zany, ary zany mosavy zany ao miditra ao anatin'ny kibonao mety eto izay vehivavy zay dia tonga osona satria roa andro dia mikonfla ny kibo konfla tonga dia lasa vehivavy. Ka zao miteneniko azy, ivavana anao ho tapahana io ozona nampidirinao anatinao io dia modi ianao na ianao mandoa na ianao mivalana anao androany fa mivoaka eo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Dia nivavahana ny roana ny devoly tamin'io anabady io dia nentiny le rahalahy mpanaty rakitra izy noty tany tonga tany izay teny tenenina taty nitsanga tany mivalana izy mivalana izy mivalana izy sitrana tanteraka. Alleluia. Misy Andriamanitra eto mahay mamelona, misy Andriamanitra eto mahay manasitra ny mararanao rehetra. Zany dia faneho-pitiavana ataon'Andriamanitra aminao androany. Amen. Jaona 5:10 fitiavana, porofony fitiavan'Andriamanitra. O Jesosy, tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo fa manomboka androany dia ataoko hoe sakaiza ianareo. Alleluia. Porofony fitiavan'Andriamanitra no nananganana anao sakaiza, tena sakaiza, tena namana. Jesosy tena namana tsara indrindra. Alleluia. Mihoatra no namana rehetra izay misy eto ambony tany. Hitanao bokin'i Jeremia 7:30 Baiboly dia miteny manao hoe reo namanao dia nitaonanao dia nalatsa ny tao anatin'ny ionaona ny tongo tao dia nialany ianao, lozana anao, nalatsany fotsiny ianao. Taomina anao anatin'ny farany taona, taomina aty, taomina ary, taomina ary, voy ianao dia ialany ianao. Zay le namana, zay le namana eto amin'izao tontolo zao. Namana ratsy, namana tsy mitondra anao fa motika anao fotsiny, manimba ny aveniranao. Efa niresako teto rehefa hiatrika fitsarana ity lehilahy anankiray dia niresaka tamin'ny namana izy, tena matahotra namanao izy fa hiatrika fitsarana. Dia hoy izy le namany, zako tena matahotra, za tsy afaka anampy anao fa ny azoko anampiana anao dia zao ividianako complet anao dia zao zany no entinao miatrika ny fitsarana. Dia niresaka tamin'ny namana anankiray izy dia zao nataony namana anankiray manao hoe za koa dia matahotra be fadiranovana fitsarana fa zao ateliko fotsiny anao tonga eo ambavadin'ny fitsarana dia za miala. Ireny le namana ratsy reny, reny le namana tsy tiana akory. Rehefa tonga ny andro ahafatesanao complet ny vidino anao, meny complet ty ny ravandamba ho azy ty. Zay le niteneniko teto manao hoe orakoran'olo angeno rehefa velona ianao fa rehefa tonga ny fahafatesanao io izy vao mamoaka ny dossier anao. Ity topoko lahy, ty topoko vavy ty boko nanana ny mampiavaka anazy, ty ny voninkazo avy amin'ny fikambanana zao, ty voninkazo avy amin'ny fikambanana nitsy. Ateriny fotsiny le complet fa izy tsy miatrika miaraka aminao. Dia ny anankiray manatitra ery mandrapatonga ny vavahady ny fitsarana any an-danitany no nenako any arahody ao ateriny ary fotsiny ambavahady ny fasana ianao dia levina anao dia lasa izy moty. Tsy zava-pitanao anakory.
fa le namana anankiray dia miteny tamin'ity namany ity, o kamarady, ianao matahotra fitsarana, ndao fa za isolo anao, za hiaraka aminao dia zao afary ianao, za no isolo anao. Jesosy io, ino andray anao? Izy nijoro eo anaty teny ho avokanao, ianao aorina dia izy miteny hoe ray ao, ty vehivavy ity, ty lehilahy ity efa nandray aty an'ambony tany. Jesosy mitena sakaizy. Lioka toko 7:10 rehefa azy ny jiolahy le lehilahy zay niala avy any Jerosalema ho any Jeriko, zay tandindo ny fiverenan-dalana avy any tany misy an'Andriamanitra ho any amin'ny tany zay norafan'Andriamanitra, dia azakaka raha ohatra ka nanan-kevy taminy ny jiolahy ty amin'ny devoly, tonga ihany mpisorona zay nahita azy tsara feny raha fa nisafony fotsiny telaza izy, tonga ny levita zay namana ihany malala fa jereny fotsiny fa le Samaritana tsara fanahy no namadika azy ary dia nanao pasoma, dia nibata sy nameny firy niazakazaka nitondra azy ho anatrano bahiny. Saboy io izy, zany tena namana fa reto mpisorona reto jereny fotsiny. Ny levita olona mahalala baiboly fa jereny fotsiny, fa le Samaritana tsara fanahy tandindon'i Jesosy Kristy, io no nandray, io no karakara, io no mitondra anao, io no mitarika anao teto amin'i Jesosy mamonjy. Ianao ike olona nahilikiliky olona, ianao ne tsy nikonsidereny olona famille akory tany amin'ny toerana nisy anao. Jesosy nandray anao, Jesosy mitondra anao, no ento ny tetakoron-drano ianao, teto misy mpikarakara pastera anakefatra toriteny aminao, na mety atanana aminao, sitana naretinao, tain'Andriamanitra ny fiainanao, tain'Andriamanitra ny tokantaninao, nanokafan'Andriamanitra lalam-pitahina magaga ianao, no izany mitoera eto. Jesosy ny tena sakaizy, profo ny fitiavan'Andriamanitra anao, natsono hoe sakaiza ianao. Jaona 10:20 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy ho any sakaizany. Ny fitiavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra, profo faheniny ny nanolora ny tenany rehetra manontolo ho anao zay tonga eto. Ianao ny tokony ombona tamiazy fijaliana, ny tananao tokony ombona satria mangalatry ny tananao iny, mamon'olona ny tananao iny. Ny tongotrao tokony ombona satria miazakazaka ny fanao ratsy ny tongotrao. Ny lohatsika tokony ombona satria misainy ratsy isan'andro. Fa ho Jesosy natsotra ny tanana. Zany tadiavinareo Jesosy avy avelo reto navelontsika. Alleluia! Ny fitiavan'Andriamanitra natolony mahay miampona ny zanany, maty ho anao tamin'ny azo fijaliana. Alleluia! Fitiavana lehibe zany. Zaho sy anao tokony mbola tamin'ny azo fijaliana, riavanao fatat'Andriamanitra fa tsy vitatsika zany. Tsy vitatsika, nao fanay zay fanahita olona natao fitsaram-bahoaka fa eny zany. Tsy zakanao no mijery an'izany. Io olona velona io fatorana dia asiana pneu dia hotorana velona, fa nikikika an'io tsy zakanao zany. Zay ny asa tana amin'ny tany dalo, isaky ny latsinainy zay mahita dalo, olona borany dalo tsinay isaky ny latsinainy tana fantotro moron-dalo, fa tsy zakanao mijery an'izany. K'Andriamanitra malala, fa raha ianao lombona tamin'ny azo fijaliana, tsy vitanao izany. Fa ny fitiavan'Andriamanitra natolon'i Jesosy Kristy tena jolana tanteraka tamin'ny azo fijaliana. Raha izay ianao androany misaotra an'Andriamanitra ianao. Ny profo ny fitiavan'Andriamanitra fafito. Ny fitiavan'Andriamanitra dia ny profo
tamin'ny fidianana antsika na dia tsy mendrika azytsika. Alleloia. Asan'apôstôly toko 7:10. Hoy ny tenin'ilay lehilahy mpanompon'Andriamanitra anankiray, Andriamanitra reko ny ratsy nataon'izany olo zany, fa hoy Andriamanitra nao mandehananao mivavaka ho azy ametra tanana izy mba hiratra ny masony, fa fanaka voafidy ho azy. Saul le nouveau Paul, zay le fitiavan'Andriamanitra. Jaona 10:20, tsy anareo no nifidy ahy fa za no nifidy anareo Jesosy. Fitiavan'Andriamanitra porofony tamin'ny fidianana anao. Petera 1:2-7, ianareo te taranaka voafidy, fanjakam-pisoro, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho antenany, mba ilazanareo ny atsaran'le niatso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Fitiavan'Andriamanitra. Salamo 5:4, sambatra Jehovah ny olona zay fidinao ka mpanatolinao eo amin'ny kianjanao. Sambatra ianao satria olona ny fidin'Andriamanitra ianao. Korintiana 1:1, 9:7, tsy ho firy ny olo-kendro Paoly, tsy firy ny amforazana, tsy firy ny avaram-pianarana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra mpamenatra ny endry. Fidin'Andriamanitra izao sy anao. Tsongain'Andriamanitra tamin'ny alinalina, tsongain'Andriamanitra tamin'ny arivarivo, tanan'Andriamanitra mihitsy ny sitona anao hoeto amin'ity fiangonana ity. Fifitianan'Andriamanitra izany. Ny fitiavan'Andriamanitra ny porofony tamin'ny fifidianana. Dia renan'ny tompo, Titos 4:7, Titos 4:7, 4, amin'ny agnaran'i Jesosy, 4 hatramin'ny 7. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panan'Andriamanitra mpamonjy antsika, manaraka sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy amin'ny asa fahamarinana zay nataontsika, fa araka amin'ny famindram-po kosa namonjenantsika tamin'ny fanasana ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina, zay nahity ny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ny fitiavan'Andriamanitra ny olona no ny fidianany manokana anao andova fiainana mandrakizay. Mba tianao ve zany? Mba tianao ve zany andova fiainana mandrakizay zany? Za zao mbola tsy nahita an'izany Kanada zany, fa tamin'ny tenenan'ny président Kanada teto ohatrany lasa mivavaka isaka maraina tombo tao mba mahita an'izany Kanada zany. Ia, za mbola tsy nahita an'izany. Ianao nga fa nahita an'izany sy rototra, za mbola tsy nahita an'izany. Tombo tena mangataka mivavaka tonga amin'izany Kanada zany. Ia, fa zay resan'ny Baiboly eto, fitiavan'Andriamanitra anao ataony tonga ny fanjakany ianao. Dia ianao hoe deja ve pasteur? Ia ianao. Ia. Ianao mihitsy mity Jesosy ho tonga any. Etanao mijaly, etanao misento, etanao marary, etanao tsisy pitsery, etanao tsisy pikarakara, fa metezanao any olon'Andriamanitra ny fitiavana aminao, mba hoentiny Jesosy ana amin'ny fanjakany fiainana mandrakizay. Jaona 7:2-9, porofo ny fitiavan'Andriamanitra fahasivy. Mamakitsika Jaona 7:2-9 amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary tsy eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izao makany aminao. Ray masinao tehirizo reo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Ny fitiavan'Andriamanitra
dia niporofoiny tamin'ny fitehirizana anao, tamin'ny fitehirizana anao. Sarotra ny lalana, tena nitomany foana anao nandritra ny 2023. Hoy ny olona sasany hoe zao natsarovako 2023 rehefa ifarana ny taona. Iny dia taona nangidy tamiko iny. Hoy ny sasany hoe mety tamiko ny 2023, sokatra zao, sokatra zao, sokatra zao, mety tamiko. Fa zao nampahireziko anao mity maraina aty hoe na nety na tsy nety, na tsara taminao na ratsy taminao, zao ihany. Mifalifa ny fitiavan'Andriamanitra mbola natonga anao voatahiry toy zao. Zay le fitiavan'Andriamanitra. Alleluia, 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 alleluia. Tehiriziny ianao, tsy hoe nitehiriziny fotsiny, fa tena notantanan'Andriamanitra mihitsy ianao nanomboka janvier jusqu'à aty amin'ny décembre. Isaia 1:7. Verina matetetika aty andeny ty, tsara vakitsika ihany. Isaia 1:7. Ndiny favalo. Amin'ny agnaran'i Jesosy. Ianao kosa ry Israely mpanompoko, Jakoba zay nifidiko, taranaki Abrahama sakaizako. Ianao zay fanotantanako avy tany amin'ny farany tany, nantsoka avy anantsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao, efa nifidiko ka tsy mbanariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako aho. 9:12. Fa izaho ny Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no amonjy anao, tantanana ianao. Dia toy izany koa mitenen'Andriamanitra amin'ny Isaia ihany a, 2:7, tsy vakitsika intsony, 2:1. Dia hoy Andriamanitra amin'ny Deutéronomie 2:2, 2:20, hoe Andriamanitra tena manao fitantanana, fitsonjovana anao mihitsy manomboka ny fiandohan'ny taona hatramin'ny fiafaran'ny taona. Zany hoe nanomboka janoary vao niditra ny volana janvier dia efa nitantanan'Andriamanitra anao. Mba eritsereta ange sera sy frère hoe averiny kely ange fitadidinao hoe verena kely tamin'ny janvier inona ny ady natrenao, inona ny zavatra natrentsika, inona ny zavatra natrenao tanatokantrano tamin'izany janvier zany, tamin'izany février zany, tamin'izany marsa zany, tamin'izany volana mai avril. Niepita ny volana, niepita ny volana, tena nisy olana tao, nisy aty tao, mbetsaka anao kivy, ambety tenanao mihitsy hoe tsy vitako tsony kivy a, tonga manatona mpanompon'Andriamanitra anao mangatabavaka. Fa Andriamanitra tsy namelanao irery, tantanan'Andriamanitra anao janvier, tantanan'Andriamanitra anao février, tantana misaotra an'Andriamanitra fa tonga décembre atsika anao ny fitantanan'Andriamanitra. Dia miteny aminao aho, ho tantanan'Andriamanitra anao mivoaka ny 2023, tantanan'Andriamanitra anao miditra ny 2024. Zany dia fitiavan'Andriamanitra manokana anao. Mety aminao ve zany azafady? Profiny fitiavan'Andriamanitra tantanana ianao, aza matahotra fa tantanana ianao, na dia ianao irery aza sisa tantanana ianao, na dia nariny vatonao aza anao tantanana ianao, na dia tsy misy mpievitra aza anao tantanana ianao, tanan'Andriamanitra hitantana anao. Ary dia mpandresana amin'ny anaran'i Jesosy, mpandresana amin'ny anaran'i Jesosy, satria Andriamanitra hitantana anao. Mateo 5:5-20. Profony fitiavan'Andriamanitra. Andiny vitsivitsy isa dia tapitra. Mateo 5:5-20. Andiny 5:20. Noho izany dia lazaiko aminao hoe aza manany amin'ny anareo sy izay ho aninareo, na izay hosotsonareo, na ny amin'ny tenanareo, dia izay ho tafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana tsy njovy ny voromanidina, tsy mba mamafina mijinja na mitaona ho antsopotra ireny, fa ny rainareo izay anandanitra
mamela azy mo tsy mihoatra lavitra no ireny fa ianareo. Ny fitiavan'Andriamanitra dia nipolofolo tamin'ny fikarakarana anao. Ianao no mety mieritreritra hoe tsy mba tahaka ny olona rehetra aho. Ny olona zao tena tazako mihitsy mietsena anandravoangy beoririka aiza koa isotsy tsy haiko tena hitanao hoe tena fenao ozanao hoe tena mampalahelo tena mampalahelo tsy misy fisokafana mihitsy ny fiainako. Asa aloha zay mba farany taonanay ty, asa aloha zay mba krismasinay ty, asa zay mba taom-baovaonay ty, fa za ty tena malahelo hoe tena tsy haiko tsony hoe manahoana. Za dia mampahely anao. Jesosy miteny aminao eto, porofony fitiavany ray anao ho karakaraina anao. Aza matahotra, aza mitomany, aza malahelo, heveriny ianao, omena anao izay ilainao, omeny voly ianao, omeny sakafo ianao, omeny fitafiana ianao, omeny fahasambarana ianao. Mihoatra no izay katsikatsinao sy izay eritreritra ao ataon'Andriamanitra aminao aoriany ty toriteny toriko aminao ty. Amen. Satria izay le fitiavan'Andriamanitra anao. Tena misy olona tonga eto mitomany amin'ny fiainany, tena mitomany mampalahelo ny fiainako, tsy mba dia tsy hitako tsony, tsy hitako ny olona mba mihevitra, tsy hitako, fa misy Andriamanitra mihevitra anao. Ho karakaraina anao. Halleluja. Ianao nge miteny Jesosy voromanidina azy. Inona moa vitany voromanidina? Mahita voromanidina manao fanakitra vetsika, mahita voromanidina manao mpafolo vetsika, mahita voromanidina mitondra fitaovana toritena kalamanjana vetsika, mahita voromanidina manao selila vetsika. Allo, kanefa izy ireny karakarain'Andriamanitra, omen'Andriamanitra aminy ho ampitafian'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra aminao amin'ny alady maraina ity, mihoatra noho ireny ianao, mihoatra noho ireny ianao, mihoatra noho ireny ianao, mihoatra noho ireny ianao. Ny porofolo fitiavan'Andriamanitra, tapa-kevitr'Andriamanitra fandraindraikitra amin'ny fikarakarana manokana ny fiainana. Lasa ny olantsika lioka toko fafito telo amby folo hatramin'ny 5 amby folo tsy vakiako. Ny fitiavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra, porofony fitiavan'Andriamanitra dia nasehony tamin'ny fanesorana ny aretina rehetra tany amin'ny tenantsika tany. Ozy izy tamin'ity vehivavy amin'ny 9:3 amin'io lioka toko fafito ity. Raha vehivavy, aza mitomany ianao, aza mitomany, fa mitomany io vehivavy, ianao koa mitomany noho ny tsy fahasalamanao, mitomany noho ny aretanao. Aiza mba hitako vola, aina hitako vola. Misy tovolahy anankiray tonga tao amiko tao tamin'ny afoko maly, avy any amin'ny faritra Ankazobe any, makany amin'ny dokotera, voan'ny fandika hono izy, tsy haiko za zavatra nidikany tany, fa ho za hoe nosavoko zany, ozona ho azy zany. Dia zao nataon'ny dokotera taminy, tsy hitanay izay atao ka, tsy hitanay izay atao, fa mandehana amin'izay alenareo any. Zareo any mifampiana. Dia nalefo ny pastera, mandehanana amin'ny pastera foibe akoron-draha. Ho an'ny tompo ny voany nahandro. Ianao ao voany mosavy ianao. Dia mandringa ohatry izao izy. Dia ho ny dokotera hoe tsy vita io. Dia rahalany anankiray marary any amin'ny ray any any, pralahy izy. Dia zao nataon'ny dokotera hoe na hividianana fanafody ohatrina tsy mavita an'io rainao io izy. Dia zany ve teny dokotera? Zany teny dokotera. Dia ho za mantsana azy hoe ia teny dokotera zany, fa mba fantatrao moa fa misy Andriamanitra eto, misy Jesosy eto, ary Andriamanitra manana rain vaovao ho an'ny rainao marary. Tsika hoa tsy tokony hoe
finoana fotsiny hoe mino aho fa mpanasitan'Andriamanitra fa ampitomboy ambony le finoana hoe mino ao Andriamanitra ho fahana aminao, misy taova vaovao, manana ray vaovao ianao Andriamanitra solony rena, raha potika ny atiko manana ato vaovao Andriamanitra asolo ny atiko. Ovy ianareo azafady, zany ny porofony fitiavan'Andriamanitra, fanomezana fanasitranana maimaim-pona. Exodus 12:9 zaho ozy Jehova zay manasitrana anao. Salamo 3 amin'ny 9 manasitrana ny aretinao rehetra, manasitrana ny aretinao rehetra. Matitoko 7:20 no ny arivany andro teny entina atao amin'i Jesosy ny marary rehetra, ny teniny anina nasitrana ny marary rehetra. Lioka toko 4:3 gaga ny olona tamin'ny teny zay nolazainy fa namoaka teny misy hery sy fahefana izy. Alleluia. Dia hoy Andriamanitra Salamo 7:20 manao hoe nandefa ny teny izy, nandefa ny teny izy mba hanasitrana azy. Petera 1:2-4 ny tiakapoka taminy fanasitranana ny aretina rehetra. Noho ny fitiavan'Andriamanitra anao, profo ny fitiavan'Andriamanitra anao, azonao atao mody tsy mitondra aretina androany alady maraina. Amen zany. Azo-tanana ny aretina rehetra. Sady miteny aminao azo-tanana ny aretina rehetra, azo-tanana ny cancer, azo-tanana ny fibrome, azo-tanana ny kista, azo-tanana ny malemy, azo-atsangana ny malemy, azo ampaladina ny marenina, azo fialomana ny maty, satria misy Andriamanitra maneho fitiavana eto. Amen. Azo-tanana ianao. Alleluia. John 4:20 fiadanako nomeko anareo, fiadanako navelako anareo, fiadanana tsy hitanao any amin'izao tontolo izao Jesosy, dia omeko anareo zany. Zany porofony fitiavan'Andriamanitra anao, aza mitebitebina matahotra izy, fiadanana nomena anao. Zany inginy porofony fitiavan'Andriamanitra. Alleluia. Betsaka ny zavatra mety mampitebiteby fa ny porofony fitiavan'Andriamanitra anao mipetraka amin'ny tablio, meny fiadanana anao mody any androany. Dia tena manomboka ho tomy tsara amin'izay anao, ilamina tsara amin'izay ny fiainanao. Aza matahotra, aza matahotra, mahereza, mahereza, mahereza. Fiadanan'i Jesosy anao anao, fiadanan'i Jesosy anao entina mody any androany. Dia ivimbina anao androany, sakelika anao androany, iloloha anao androany, ibaby anao androany, idoty anao androany. Fiadanan'Andriamanitra ho any aminao. Alleluia, 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 alleluia. Farany dia vavakitsika ny porofony fitiavan'Andriamanitra tena goavana indrindra. Verenantsika John 3:20. Zao ny voasoratra ao 9:20. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Ny porofony fitiavan'Andriamanitra goavana indrindra dia ny fisakanana anao tsy ho ana amin'ny fahaverezana. Goavana zany. Ao amin'ny Lioka 7:20 tonga ny zanak'olona hitaty sy hamonjy ny very, amonjy ny very. Petera 2:7 amin'ny 9 sy tiany isovery fa mba ho tonga ny fibebahana izy rehetra.
tsy tiany sovery jauna enina andiny fa 7:30 zao no sitrapony raiko dia ny tsy amelana isovery zay rehetra no meny aho tiany Jesosy sovery ianao matitoko fafito amin'ny 5:30 malalaka ny lalana makana amin'ny fahaverezana maro no makany Hebreo 10:7 Paul dia miteny tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezantsika misy ny fahaverezana Salamo 1:9 ny lalan'ny ratsy fanahy dia mandeha any amin'ny fahaverezana misy ny very Lioka 1:7 7:20 nanara-po fatratra hatramin'ny fahafinaretantany ilay mpanan-karena very izy very Nomeri 1:30 Kora-tatana Abirama very no ny fanoherana pastera very misy tambina ange ny fanoherana zanareo irery Mosesy ny olo masina hita ambony tany masina avokoa ny fiangonana rehetrarehetra Jehovah eo aminy ozy izy nareo manandra-tena ambony nono olon'ny Israely fito tapitisa eo Mosesy rapitso aseho an'Andriamanitra zay masina tsy zay tenenao koa rapitso aseho an'Andriamanitra ya aseho an'Andriamanitra zany dia raha tahaka ny fahafatesan'olona rehetra ny fahafatesan'ireo nireo tsy nanirakatsy ao fa raha maty amin'ny fomba hafa kosa ireo dia fantatrareo fa Andriamanitra ny naniraka olo Mosesy tonga ny andro misokatra ny tany ny vavy ny Baiboly ny tany Nomeri 1:30 nandositra ny Israely no ny kikikany very kora-tatana Abrahama Isaia 4:12 2:20 ano no isy kankana sy olotra tsy azo vonoina any amin'ny fahaverezana Apokalipsy 2:9 niosa tsiby ny vetaveta any ny anjara ratsy ny any amin'ny fariafo sy solfara zany fahafatesana valo Mateo 5:2 miala amiko ianareo izay vao ozina hoany amin'ny helo izay vao manao any 10 sy ny anjely hoe raha mbo ozona any amin'ilay fahaverezana o Jesosy Mateo 4:2 ano ozy izy fitomanina sy ny fikotroanify anjara ny mpiatsara velatsy ry havana efa mba nisainsainao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao ato tia ny herinandro ny faneho-pitiavana volana Desambra mba fantatra mo fa ny tongotrao io tokony efa tonga tana amin'ny fahaverezana fitiavan'Andriamanitra sakanany anao anaka tsy any lalana mitody diso lalana anao mivereny anao mivereny naveriny anao eto Andriamanitra sy ny fitiavany androany Alleluia 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 tian'Andriamanitra aseho aminao fa mbola Andriamanitra fitiavany izy ankehitriny azo aremina ny fiainanao azo aremina amin'ny tokantranonao azo aremina ny ara-pananao misy anjara ho anao amin'ny Jesosy fotoana mety androany inona ny tsy ampy amin'ny fiainanao inona ny ilainao fanampiana mila fanampiana ve ny tokantranonao mila fanampiana vienao amin'ny olonanao mila fanampiana vienao amin'ny tosanao mila fanampiana vienao amin'ny aretinao mila fanampiana vienao satria farana ny taona tsy mety mivany olonanao rehetra eto Andriamanitra sy ny fitiavany androany tena tsotra ny tanana aminao izy te andray anao izy androany raha mety anao te anasoanao izy androany raha mety anao te nosotanina ny aretinao te novahany ny olonanao te nomeny fiainana anao te nomeny fiadanana anao te nomeny zavatra rehetra ilainao anao androany hoy aho hoe fotoana androany fotoana androany fotoana androany fotoana mety ty marain'ity eto Andriamanitra sy ny fitiavany tiany asehoanao izany hosotanany any aretinao vanany any olonanao roanany any defilo ao anatinao mbay mepona izany mbay mepona
dia hifarana amin'ny fomba miavaka ny taonanao amin'ity taona 2023 ity amin'ny anaran'i Jesosy. Dao anao ira fiderana anankiray izay a dia hivavaka ho anareo, dia hivavaka ho anao zay. Alleloia. Dia hivavaka ho anao satria fantatro fa misy zavatra be dia be ilainao ny tombo fatongavana ito. Eto Andriamanitra amaly vavaka anao izy amin'ity maraina ity, ny fitiavany mihitsy no asehony anao. Dao raha lapiteny zava-maneno mba indray amina firana kely azafady. Misy an'ilay hira hoe renao ve ny fitiavany valona ny fitopolo sy telonjato 387. Dia hivavaka ho anao pastera Raymond, pastera Benja, pastera Toky, pastera Honoré, hivavaka ho anao amin'ity maraina ity. Tompany aneo ny fitiavany ho tanteraka aminao zany, porofony fitiavany zany.